Eny kely ary raha mandeha amin'ny fotoanan'Andriamanitra ianao dia izozotra foana amin'izany izay anao izany ho azo atao sy tena ho mora atao akory azy. Fa raha hiandry ny fotoananao ianao mandra-pihevitra hoe vonona ianao dia mety hanandrana anao izany araka ny fahaizanao ianao izay tsy hisy nosotr'Andriamanitra sy ny fanampiana. Raha amin'ireo tanjoko ny anampy antsika rehetra ho tonga amin'ny teboka izay ananan'Andriamanitra koa ao an-tsaintsika, izay ananantsika fanambarana tanteraka fa Kristy velona ao anatintsika ary sika dia fonenan'Andriamanitra. Tena mahagaga izany hoe isaky ny mandrefa tsy maintsy andeha isika fonenan'Andriamanitra ao. Kolosiana 1:7 mystère ny taona dia Kristy ao anatintsika. Fanantenany voninahitra. Za mino fa Kristy tonga miaina ao anatintsika satria tsy misy fomba hafa ahafahantsika miaina fiainana raha tsy ao amintsika mandrakariva ny fanatrehany, mampahery antsika, mampianatra antsika, manome antsika fahendrena, manome antsika ny hery anaovana izay saina ataontsika. Amen. Ka te hilaza fotsiny ho an'ny toy an'izao fotoana androany izao fa hanadio trano isika. Ary dia hiresaka mikasika ny fonareo. Ilay fonenany fonareo izay iveloman'i Kristy. Voalohany aloha misy hevitra maro anaty trano iray. Ny hevitra voalohany izay tokony heverintsika ny aminy dia nitadavanantoka fa hoe madio izany ilay fianarana na ilay tranom-boky dia ny saintsika izany. Karazan-javatra ina ny saintsainao? Ahoana moa raha ny sainao no miova tampoka ho lasa écran na film jereny rehetra ka hita daholo izay mitranga rehetra ao? Sasany aminareo zao tsy manao izay ahitako ny zava-mitranga ao an-tsainareo mikasika mandra-pahatonga anareo taty. Tena ohatriny ary vidianana ny peratra anao vaniny izao. Ataonao ina nefa izany menu laty? Ina no mitranga ao an-tsainao? Baiboly milaza fa raha mankalan-dralanao ianao mitovy amin'ny mamono olona. Raha mijery vehivavy ianao ka maniry azy dia efa toy ny mijangajanga sahady izany. Nareo ve mieritreritra marina na lehilahy na vehivavy fa ianao dia afaka mankany amin'ny toeram-piasanao dia afaka manan'ireo fisaina mpitsiritana mikasika ny olon-kafa rehetra izay ao dia milalao miaraka amin'ny zavatra ohatr'izany ao an-tsainao ao dia hoe tena tsy hiteraka olana ao anao mihitsy. Hain'Andriamanitra izay saintsaininao. Malahelo ny amin'ny karazana zavatra ohatr'izany izy. Filipiana 4 milaza hoe hevery daholo aloha reto ninona marina sy manan-kaja mahitsy sy mateoty na izay mety ho tsara laza. Korintiana 4:10 milaza ny fiadian'ny tafikintsika dia tsy araka ny nofo fa mahery amin'Andriamanitra izany handrava fiarovana mafy. Fa mandrava izay fisainana zavatra avo rehetra izay atsangana anohitra ny fahalalàn'Andriamanitra izay ka mambaby ny hevitra rehetra ananky an'i Kristy. Dao mba hiasa amin'ny fiheveran-javatra tian'Andriamanitra ho saintsika. Rehefa hitanao fa misaina zavatra tsy araka an'Andriamanitra ianao ary ny fanamasina no resy lahatra anao rehefa manomboka mangataka aminy ianao ka milaza aingana fotsiny eo amin'ny fon'Andriamanitra. Aiko eo ao nadolo sika indraindray misy fisainana mandalo an-dohantsika eo manao hoe ilay rehetra mba voavonjy ary via. Ny devoly tena afaka mampiditra hevitra ao an-tsainareo mihitsy fa tsy izay ny sainareo mandra-pakanao sy andinianao izany. Ianareo ave? Afaka manisy hevi-dratsy ao an-tsainao ny fahavalo. Ny saintsika ny taninady fa tsy ho lasa eritreritra ao izany raha tsy raisinao dia manomboka ianaranao izany dia ahodinao anatinao ao dia araka ny sainanao zavatra iray no alasa no teny iray aminao. Dia ahoana indray ny hefitrano fihinanana? Le misy fahazotokomana sy ny fandritsika. Afaka atolontsika an'Andriamanitra ve izany hevitra izany? Andriamanitra, haiko fa mety misy zavatra maro izay tadaviko izao fa te hanazava fotsiny androany fa mitady izay ilainareo fotsiny ka raha maniry zavatra izay tsy ilainareo akory dia aza tolotra akory izany. Za sy ny vehivavy niara-ny voyage tamiko nresaka tamaraina dia izy hoe tena ohatry mangingina kokoa ny eto. No ny toerana farany izay
naleanay dia hoy aho hoe vokatry ny zavatra ampianariko izany. Fahavatra mampitomany zao ty fa ivalianao aoriana. Fa tsy mampanina azy zany na tsy faly azy nareo rehefa hoe nampiana fotsiny. Ijoro anoloan'Andriamanitra ndray andro dia anao tatitra ny fanomezan'izay nomeny ahy fa mila tompona andraikitra eo amin'Andriamanitra ilaza izay inoko fa hapetrany eo am-bavako. Dia ahitantsika araka ny ilainy tokoa. Tiako mba hananjanaka izay iriariahany tokoa Andriamanitra dia zanaka afaka itokisana. Amen. Ary tiako ray amin'izany nareo. Za koa te ho isan'izany. Salamo 7:34 milaza hoe miravoravoa amin'ny Jehovah nareo dia omenareo izay iriny fonareo. Ataovy voalohany Andriamanitra fa raha marina ny fandrinao omen'Andriamanitra amin'ny fotoana mahamety izany. Tsy mila tezitezitra amin'ny fiainantsika isika dia manadala ny saintsika amin'ny fiezahana azon-javatra izay tadavintsika. Dia haiko nareo rehefa hoe mampadady ny nofinao mihitsy ilay fisainana hoe tsy mahazo izay zavatra ilainao. Andriamanitra maranitra lavitra ny sika. Jakoba 4:1-2. Ny filantsika dia zavatra hay tadavintsika izay saika ho ny ankamaroan'ny antony olana eo amin'ny fiainantsika. Avy aiza ny ady ary avy aiza ny fifandirana eo aminareo tsy izao va no eviny dia avy amin'ny filanareo izay miady ao anatin'ny momba ny tenanareo. Za mila miala ianao dia mitsiriritra izay nanany olo-kafa. Dia avy eo tsy feno ny filanao ka lasa mpamon'olona ianao satria makahala dia mamon'olona raha mbola voakasika koa ny fonao. Efa hainareo ihany zany. Ndao toa hoe vehivavy mpitovy ianao dia efa irery foana mihoatra n'izay itiavanao azy dia ianao zao nahita ireo namanao 5 nanambady teo amin'ny 2 taona lasa izay. Marina ny anatinao lalilany manana lolo-po kely ihany ianao sy fialonana kely ary toetra hafa kely. Mila mitandrina kokoa ianao. Tian'Andriamanitra ho faly sika rehefa voatany hafa. Tiany atoky sika fa anao izay tokony atao antsika amin'ny fotoany. Ka Jakoba nytoy ny laza nanao hoe tsy manana nareo satria tsy mangataka. Tsy manana nareo satria tsy mangataka. Raha mitady zavatra nareo angatao amin'Andriamanitra zany fa raha tsy omeny anao zany, fantaro fa manana zavatra tsara kokoa an-tsaina izy ary tsy maranitra loatra sainao alalan'ny fompakatany izany. Tsy tokony ho tezitra amin'izany akory sika satria tsy mahazo izay tadavintsika. Satria ny marina mpahitsiana raha izay tadavin'Andriamanitra ihany no tadavintsika dia tsy izy tevolany amin'ny elo izay afaka hiaro-zantso antsika. Ianareo avy eo hoe raha izay tadavin'Andriamanitra ihany tadavinao tsy izy tevolany amin'ny elo izay hatany zany tsy ho azonao. Tsy tokony handreran-tena andidiny devoly ivoaka foana ianao. Mankatoa an'Andriamanitra ianao, manolo-tena ho an'Andriamanitra, manohitra ny devoly fa handositra izy. Amin'ny fanolatenantsika amin'Andriamanitra efa manohitra ny devoly sika. Ratsy milaza koa hoe tsy mampiasa fahefana sika, hitako fa ilay komandy ambava. Tena mahagaga Jesosy nilaza hoe nivoaka ianao Satana. Fa nandany taona maro mikikika ny devoly any hevitra fa izy nolako fa niany azoko dia tendamaina. Fa tena nandany taona maro tamin'ny alahelo mahoneny kristiana tezitra, nanao izay asan'ny fepetra-pinoana rehetra dia ireo fepetra ny fambeazana rehetra dia ny fepetra ny fitahiana rehetra dia ireo fepetra ny fiadiana ara-panahy. Ny farany nahita hoe Andriamanitra raha zany no marina ka efa vonina amin'izany ary izay ilay fotoana mety dia tsy hanana olana ianao nao izany. Tsara, folo aminareo ny mino ahy. Tena mahery mihitsy ary efa mandray-betsaka amin'izany nareo. Ahoana ny amin'ny efitrano fandriana sy ny fianakaviana amin'ny fiainanareo?
amin'ilay eo anatsika amin'olona sy ny mpiarabelona. Iza zao ireo namanao? Baiboly milaza hoe aza misakaiza amin'ny olona mora tezitra. Voalaza ny aza fa ny kristiana tsy tokony hihinana sakafo miaraka amin'ny kristiana hafa izay mialohan'ny atendana. Haiko fa mety hevitra nareo tena tsy manana namana mihitsy azany. Ary mahampalahelo saika manakaiky ny marina matetika foana zany. Zay no ilain'ny tomboantsika. Inona mba zavatra resanao mikasika ny latabatry ny firalahiana? Inona ny zavatra resanao rehefa mipetraka eo amin'ny fandraisam-bahiny miaraka amin'ny namanao? Nyresaka ao ve ilay lazain'Andriamanitra ilay niraiketiny eo amin'ny boky ny fitadiana ka manisy tsika eo amin'ny endriny? Sa zany ilay mampalahelo ny fanamasina? Zao no tokony resana miresana mikasika amin'ny Baiboly. Resao ireo zava-dehibe izay nataon'Andriamanitra ho anao. Ilaza zavatra tena mahafinaritra mihitsy aminareo miaraha mitambatra amin'olona ary manaova zavatra mikasika ny fomba ahafahanao manampy olona. Manomboa club na mpanome miafina mihitsy. Vao isan'andro ao ka ho pitsikilin'Andriamanitra ka raha tojo zavatra ilaina ianao, raha tsy manana izay ilaina avy tany zany ianao, dia alaivo daholo ny club anao dia laza hoe ty olona ao ampiasany ity tsy manana na dia ny fandriana toriany azy, ahoana ny raha manambatra vola isika dia vidy fandriana ho azy. Fa milaza aminareo tena ho faly tokoa nareo, tsy ho hitanareo izay anaovanareo ny tenanareo. Ajanoa ny fivavahana amin'Andriamanitra anao zavatra izay efa afaka ataonao fa ianao tsy te handany vola fotsiny. Marina hoe hoe ajanoa ny mivavaka amin'Andriamanitra anao zavatra ho an'olona izay afaka ataonao mora fotsiny fa ianao tsy te handany vola na fotoana na ezaka fotsiny. Ao mivavaka Andriamanitra mba hampahirezina ny Sœur Braun tena mba raiso ny antsoko. Andriamanitra mivavaka mba hanampianao ireny tokantenao ampiasany io izay efa mila ho lasa dala mihitsy satria tsy mba manana fotoana ho an-tenany mihitsy izy. Mandehana mikarakara zanandray ala dia asaivy mivoaka izy. Na ianao dia ravina. Tsy misy vofoana. Ka rehefa tonga any amin'ny namana zany nareo olona izay miara-miaina amintsika dia tsy mba manana fandriana lalina ho an'olona. Dia tsy mba miditra ianao. Tiavony rehetra manampy olona fa aza miditra lala amin'izay korontany ianao izay eo amin'ny fiainany. Dia hitady halala ny zavatra rehetra momba azy hidikitra amin'ny raharahany rehetra. Fa tsy mila miditra amin'ny raharan'olon-kafa zany ianao efa manana izay ampohatrehanao rehetra ianao. Za koa ohatran'izany. Za ihany koa. Eo mpanaovantsika ity manina moa raha mankany an-dako sy vetivety. Nahoana moa raha atolotra an'Andriamanitra ny anao. Marina aza atao izay andehanako akanareo idineny. Ay, Andriamanitra tsy miraharaha izany karazan-javatra izany. Ary ahoana raha vela ho any amin'ny efitra fidiovan'ny fiainanao Andriamanitra mba hanolonao na ny taratasy mpivoanao aza rehefa lany zany. Marina nilaza tantara kely ndray andro mikasika ny efitra fidiovana tany amin'ny fivarotana fantsika dia zany nampiasa ny taratasy tao farany dia azonareo na tsy ary toy ny kasian'Andriamanitra zany mba hitady zany amin'ny tiroara afany dia nanesy ny tiroara rehetra dia nametraka zany tamin'ny fitoerany fa voalohany aloha saika metraka zany teo ambony zavatra teo fotsiny dia hoy hoe tsy mila mametraka teo amin'ny fitoerany ny olona hafa afaka manao zany eo za efa naka zany tany nanantany fa izy apetrao amin'ny fitoerany iny. Haiko fa mety heverinareo toy ny adala fa tsy manino izay fihevitra reo.
mila velanareo misehatra rehetra amin'ny fiainanareo Andriamanitra. Raha miteny izy hoe soloy ny taratasy mpivoana dia soloy zany. Raha miteny izy hoe avereno any ny karatra fanaovana trosa dia avereno zany. Fa raha tsy ankatoan'Andriamanitra amin'ny zavatra kely sika tsy mba ankatoa azy amin'ny zava-dehibe zany mihitsy. Mandeha mividy kiraro ianao dia mahita fa lasa anankiroa kay ny karazany azonao avy any. Aza mody any dia manao hoe dia raina ny tompony tahiahy izy. Tsy mangalatra kiraro ve ianao amin'izany? Izany indray dia tsy andany fotoana sy lasantsy amerina an'ity any sady tsy tokony mena koa ange reny e. Diry ianao anaty fiaranao dia lanio ny volanao dia ataonao daholo izay ilaina ataonao mba olo marina ianao. Ahoana raha velanao ao amin'ny efitra fiasanao amin'ny fiainanao Andriamanitra mba misy zavatra izay ataonao amin'ny fiainanao ve izay mitondra vokatra? Sa ianao ilay mameno toerana fotsiny? Mba karazana lova inona reno apetraka ao e? Tamin'ny Desambra farany taona teo ilay any ray tapo amiko, maty ny anadahako tanaty trano ravaray. Zavatra mampalahelo dia hoe rehefa nalefany zareo ireo mombamomba azy manokana, dia izy rehetra tona valopy salatsalan'izay dia mbola nisy toerana malaladalaka akory aza tamin'ilay izy. Mombamomba manokana, ireo zavatra teo amin'ny fiainany. Fandaniana mampalahelo. Nefa nanana tombotsoa izy. Fa tsy mba teo tompona andraikitra. Nanana olana maro izy, rongony, alkôla, fifandraisana diso, trosa, sy zany rehetra zany. Niara-niaina taminay izy efa taona dia nanampy azy izay dia efa navita tena kely izy. Dia salama tsara, dia nanakanjo tsara, nitondra fiara tsara tarehy, dia niasa ho an'ny asa fanompony. Fa raha vao nanao izay tiany atao indray izy. Zaho tsisy olona afaka hanampy anao izany raha ianao aza tsy manampy ny tenanao. Mila mianatra manao ny tokony atao ianao rehefa tsy hitan'ny olona, satria Andriamanitra dia mahita foana. Andriamanitra tao amin'io efitra io niaraka tamiko, dia tao amin'ilay tsena niaraka tamiko izy. Fantany aho rehefa nividy kiraro dia nanadiny poketra tao zareo izay tsy nividiko akory. Ary dia nikasihany amerin'izany tany aho, ka dia gaga ilay mpivarotra. Zaho tokony gaga amintsika ny olona. Zany tena fotoana tsara iambozonana lakroa. Marina misy olona ve zany ve dia andalo fotsiny androany? Sika ny fonena n'Andriamanitra. Aza manao izay mampalahelo ny fanamasina amin'ny fipetrahana fotsiny herinandro any am-piasana dia mifosy ireo mpiara-miasa dia avy eo mankany am-piangonana ny lady maraina miaraka amin'ny marika famantarana ny fiaranao. Dia ahoana ny amin'ny efitra amin'ny fakanao aina? Avelanao amin'ny filma izay jerenao ve izy? Ireo fialambolinao, safidy namanao. Tsy misy maharatsy ny fananana fotoana. Tsy misy maharatsy ny mandihy, tsy haiko aloha azoko antoka fa isy olona noratra taratasy ho azy ao fa azonareo ve? Zany hoe misy, fa mety misy zavatra tsy mety amin'izany rehefa ataona amin'ny fandrin-dratsy zany. Fomba ratsy. Tsy misy maharatsy ny filma tsara fa ny sasany amin'ireny tena mila vononao. Tsy misy maharatsy ny manao kilalao fa hitako fa tsy tokony atao ilokany zany dia avy eo anariana ny tombobarotra ao amin'ny fahazaran-dratsy. Imbetsaka mihitsy tany aloha tany satria tsy nafeny tena ny kristiana dia nasiana lalàna mandrara amin'ny zavatra-drehetra. Kanefa raha tamin'ny hoe tsy nisy olona teo kristiana satria ny hevitra ny olona fa tsy afaka manao ninina mihitsy, fa zany tsy hoe tsy afaka manao ninina ianao fa misafidy fotsiny ianao hoe inona no afaka ataonao tsy afaka. Fa mila mideran'Andriamanitra amin'ny fialambolintsika sika, amin'ny fahazarana mihinana, amin'ny fahazarana mandanitsika, ny amin'ireo izay iarahantsika foana. Mila velantsika amin'ny efitra andrehetra amin'ny fiainantsika izy. Dia ahoana raha velany amin'ny efitra fatoriana izy? Oh Joyce.
Tehoana raha velo amin'ny fiainam-pitiavanao izy. Fiainana ranofo ange tsy ratsy e. Fa ny manana sy ny foroan'Andriamanitra zany, fa tsy natao ararotina koa, ary voarara ivelan'ny fanambadiana zany. Azafady tompoko, aza vonona e televizion e. Efa tena malaza amin'ny olon-kehitriny miara-miaina dia manandrana izany taona vitsy mialohan'izay irosoan'izy ireo amin'ny fanambadiana. Afaka milaza zavatra aminareo ave, ary ratsy tena tiako nareo, fa tsy milalaza amin'Andriamanitra zany. Ary tsara ho anao koa. Raha malaelo ny fanamasina dia malaelo koa isika. Amen. Ary betsaka ny olona izay milaza fa kristianina izy, nefa manana toetra ohatr'izany. Eto amin'izao tontolo izao tsika fa tsy azy akory. Sika tsy tsara n'izao tontolo izao, tsy mila izany ihany koa. Hitanareo manaova masina konon'ny olon-kafa rehetra. Fa mila mankeo amin'ny olona sika dia mitondra tena tsara mba ho fahazavana anatin'ny toerana maizina. Ary tsy voatery manao fombafomba sika, mila mamovo tsara, fitiavana, fifaliana, fiadana, faharetana, hatsarana, famoram-panahy. Alainao io mpanota miara-miasa aminao io, dia manombomy tsara aminy. Manaova fanampiana ho azy, mivavah ho azy. Fa mety ho gaga ianao ny amin'izay tranga. Fandriny mpivady dia natao masina sy tsy voaloto. Pornografia zao tsy mampahazo ainan'i Jesosy. Ary efa mamarana ihany sika ahoana zany lalatsara ny fivoahana izay mety ho lakavy any ambany tranonao any. Na koa mety manipy any amin'ny garazy sika. Satria hitanareo any mantsy matetika ny toerana nafenantsika ny zavatra rehetra tamin'ny fiainana taloha tany. Ireo zavatra izay mbola azontsika nefa tsy everitsika akory fa mbola ho ampiasaina ihany any rinany fa tiantsika ihany miazona azy. Hitanareo na dia nandresy lahatra tanteraka azy Andriamanitra amin'ny fitseran-tena. Satria izany nandany fotoana maro tamin'ny fitserana ny tenako. Hoy izy hoe tsy afaka sady mahonena ianao ny feno hery. Tsy afaka hoe mahery be eo amin'ny pilipitra dia mody mipetraka ao amin'ny dosy mitomany satria devy mijery lalao baolina foana. Fa na dia efa tena namela ny fitseran-tena aza, napetrako tany akaiky ny fivoahana tamin'ny fiainako tany zany. Raha sendra mba mila kely zany any ariana any. Ary ahoana raha ariana daholo ny zavatra rehetra tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Inona zao no azonao nefa mila alefa mandeha? Ndao no fanadiovana trano fao be. Zao velao e teny zao fotsiny. Melohany andehanandrehitra anao asa lehibe. Tsisy vitanareo zany raha tsy eo Andriamanitra. Ka ny zavatra voalohany ilaina ataonareo dia mody milaza hoe Andriamanitra tia ahy. Le fanatitra velona. Manolotra ny fiainako aminao aho, manolotra ny tenako iankina aminao aho. Raisy ny momba rehetra, ny momba ny tenako rehetra, ny hevitra rehetra amin'ny fiainako. Manokatra ny varivarana malalaka anao Andriamanitra dia afaka milaza aminareo aho hoe betsaka aminareo tsy manan-kevitra amin'izay lazainareo akory sy ny hoe inona mitovy amin'izany. Tenao betsaka irifiry zany, afaka milaza zany aho. Tena tsy izy aho zany. Zao dia mandehanao mahoneneny fa tena misy zany. Hitanareo tena tsy anahako hevitra mihitsy. Hoe inona nolazaiko tamin'Andriamanitra tamin'izay vao nanomboka ny vavaka tahaka izao. Ray olona milaza aminareo nanomboka nametraka ny tanana tamin'ny zavatra teo amin'ny fiainako Andriamanitra ka zany afa laza. Oka Andriamanitra tsy zany, tsy zany, tsy zany, tsy zany. Andriamanitra leo mba zavatra hafa Andriamanitra. Andriamanitra zao manao zany azafady. Ka fotoana fanadiova-trano zao tompoko lahy sy tompoko vavy. Manana vahiny avy any an-danitra ianao. Izay miaina ao anatinao ao foana fonenan'Andriamanitra ianao.